Iaraka maka ny teny soratra masina tsika amin'izao fotoana izao. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Timoty faharoa, Timoty faharoa toko faha-efatra andininy faha-enina ka hatramin'ny faha-valo. Timoty faharoa toko faha-efatra andininy faha-enina ka hatramin'ny faha-valo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho dia efa tolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, natanteraka ny fihazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho, hatramin'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny famarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Amen. Eny ary hivavaka isika alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay ho velabelarina indray avy amin'ny fanomezan'ny fanamasina. Eny Andriamanitra raina tsara indrindra, fifaliana ho anay tokoa ny mbola afaka mahazo an'izao teny ary mbola andreny teninao, fampianarana ho anay amin'izao fihazakazahana hatrehanay izao. Na inona tsy fahatanteranay dia fonana aminao Andriamanitra, satria mbola olombelona ny atsasakay, fa ny atsasakay kosa dia fanahinao izay efa nomenao anay hatramin'ny nandraisanay an'i Jesosy Kristy Tompo. Mangataka aminao aoka izay rehetrarehetra tsy avy aminao dia miala, izay tsy nambolenao dia miala amin'ny anaran'i Jesosy, ary ninona fanahy ratsy izay manelingelina ihany koa, izay mitondra toromaso, izay mitondra tsy fitombon'ny saina dia miala amin'ny anaran'i Jesosy izany. Mitenenanao raha io fa efa vonona handeha ny teninao indray izay amin'izao fotoana izao. Alleluia, amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mahafinaritra tokoa mandray an'izany, satria isan'andro moa isika dia ohatran'ny miresaka foana ny atao hoe fihazakazahana. Tsarovy tsara fa i Paoly io no ataontsika référence. Jesosy ny voalohany indrindra, bazy Jesosy, araka ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Korintiana voalohany toko 7:1-12 hoe tsy misy olona mahay manao fanorenana fa tsy izay naorin'Andriamanitra dia Jesosy izany. Fa ny atao hoe référence ho an'ny kristianina dia ny tempoly izany dia ny fampianarana, miankina amin'ny fampianaran'ny apôstôly araka ny voalazan'ny Efesianina toko 2:20. Izay no anjarantsika, ary androantsika dia mamantatra mihitsy hoe inona moa izany no zavatra tiany Paoly lazaina. Rehefa nivakiana izy teo dia hoe ho an'izay rehetra tia ny fisehoany, izany hoe ny fiavian'i Jesosy. Ho an'ny kristianina izany mana tena ny fiavian'i Jesosy izay miandry an'i Jesosy Kristy. Jesosy raha teo moa dia ho tonga hiverina ho an'izay kristianina miandry azy, fa tsy ho an'ny kristianina rehetra izay anarany hoe kristianina akory, araka ny voalazan'ny Hebreo toko 7:9-20 hiverina indray tsy ho an'ny ota intsony fa ho an'izay miandry azy. Ka androantsika dia hijery mihitsy hoe inona moa izany ny karazana tokony fihazakazahana, satria Paoly rehefa tena niteny teo dia hoe efa nahatanteraka ny fihazakazahako, efa nitahiry ny ady tsara dia ny finoana, ary efa vonona ny atolotra. Izany hoe ianao zany rehefa hiala eto, na ianao rehefa ho avy Jesosy dia mila manana an'izany hoe efa nahatanteraka ny fihazakazahako, efa niady tsara ny finoana. Izay zany zavatra napetraky i Paoly. I Paoly raha teo moa dia niteny mihitsy any amin'ny Korintiana voalohany 4:16 any dia milaza hoe mananatra anareo mafy aho ozy izy, manafay anareo. Hafa le Korintiana voalohany toko 1:2 ileo manafay anareo takany hanafaka an'i Kristy, iny zavatra hafa mihitsy. Fa ny amin'ity indray dia hoe izy ny modely. Inona moa ny tena laklean'ny io Paoly io zany, nafahany tena tompo teny fantatra hoe efa handray an'ny satroboninahitra. Iny le satroboninahitra, le lamba fotsiny lazaina teo, izay tsy maintsy omena azy ianao rehefa tonga ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo. Dia nanome karazana astuce izy ao, nanome karazana hoe inona tokoa moa ny secret-any, dia nameny tokoa ao anatin'ny tenin'ny Paoly izany. Rehefa mamaky tsika, rehefa tena mandinika ny fiainan'ny Paoly tsika dia nataony en second plan ny fiainany andavanandro, ny fiainany maha-olona azy tetỳ tany nataony tao amin'ny laharana faharoa tamin'ny androm-piainany. Fa ny laharana voalohany apetrany dia toy ny atleta izay mihazakazaka, ary tsy nametraka mihitsy ireo zavatra manjo azy amin'ny fiainany sy manahirana azy hisakana an'le tanjona dia le azahoany an'le satroboninahitra, ny fiainana izay efa
ho atenainy any ka tena ohatrany hoe lasa ohatrany anisany tena farahidiny ny olona mihitsy ny apôstôly satria ny zavatra fantany hoe foy ty fotoana izay ianako amin'ity tany ity dia ny zavatra mbanjidiko dia le zavatra any an-danitra any izy ka mahatonga amin'ny teny mihitsy any amin'ny Kolosiana 3:2 milaza hoe misainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany ary izay zavatra izay tena ohatra hoe lakile fahiditra point par point tsika hoe inona zany ny tena secret-n'ny Paoly voalohany indrindra dia izao Filipiana 3:4 Filipiana 3:4 dia izao ny lavitra lazainy miezaka ozy izy tsy ny tena hoe mipetrapetraka miezaka mahatratra le tanjona izany hoe manadiny ny zavatra teo aloha fa kosa miezaka mahatratra ny zavatra any aloha fa tsy ny tany ariana zany hoe izay efa aky tsy atao fifaliana ny efa azo satria ny olona matetika rehefa hoe efa azo zany lalam-pamonjena dia no heveriny fa izay no izy fa tsy izay mihitsy no izy satria i Paoly mihitsy rehefa anteny any amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:2 any dia milaza hoe amin'ny nampaherin'ny fanahy-mpianana izy nampaherin'ny fanahy-mpianana izy fa tsy maintsy amin'ny fahoriam-be no idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary mbola nampaheriko izy amin'ny hoe finoana mba hitazona amin'ny finoana zany ireo mpianan'ireo dia izay zany anisan'ny zavatra hoe tena zavatra tsy maintsy hoe mandroso zany tsika zay mahatonga azy ny tena any amin'ny Korintiana 1:7-4 any milaza hoe ny mpiazakazaka hozy izy dia samy miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana fa ireny dia miazakazaka azo ny satro-boninahitra aloha fa itsika kosa dia miazakazaka ny satro-boninahitra tsy mety aloha miazakazaha toy izany ianareo fa maninona ny tokony mbola hiazakazaka tadidio tsara fa rehefa miazakazaka ny kristianina ny devoly koa miara-miazakazaka aminy tadidio tsara fa rehefa miara-miazakazaka ny kristianina dia ny devoly en parallèle mandeha be ianao 100 km/h dia ny devoly koa 100 km/h fa aza mieritreritra hoe anerinanao izy fa izy le mandona kely ianao izy dia lavo ianao zay le mahatonga amin'ny Paoly milaza hoe mitandrema hozy izy sao dia mihevitra ny tena efa mijoro sao ho lavo satria le ohatran'ireny le miara-miazakazaka eny amin'le pistany atletisme ireny misy mandona ny sasany dia mitsingidina eny ary indraindray sasany sepotra be tsisy mitondra rano dia ohatra izay mihitsy le fiazakazahan'ny kristianina mandra-pahatonga an' Jesosy Kristy miazakazaka ianao dia eny an-dalana eny ianao dia reraky ny fiainana ianao dia mila mpitsotsoka mila ohatrany aiza mba meo rano dia tadidio tsara fa rehefa reraka ny olona dia miralentira zany le azakazaka ataonao nefa ny tenenin'ny Paoly tsara ihany koa any amin'ny Galatiana iza ny nampijanona anao ianao zay efa niazakazaka tsara io maninona ianao no mijanona tadidio izy fa avy amin'ilay ratsy zany fitaomana izany hoe domina ianao zany dia tavela ao anatin'ny adi-piainana tavela ao anatin'ny problema mpiainanao tavela amin'ny karazana zavatra manahirana anao akoatran'ny fiazakazahana Paoly indray mandeha dia nilaza any amin'ny Timoty 2:2 dia nilaza hoe manafahy ianareo izy tahaka ny miara-mila tsara ny Kristy miara-miaritra amiko tahaka ny miara-mila ny Kristy zany hoe ny miara-mila ozy izy manafika tsy mba maningo tena amin'izao raharaha izao fiainana izao fa mahafaly izay naniraka azy zany hoe izasy ianao zany rehefa miazakazaka dia tsy tokony mihitsy miara-miazakazaka amin'izao tontolo izao sady miazakazaka amin'ny tongotra ilany bancal ianao zany hoe tongotra ao ilany miazakazaka ho any amin'le satro-boninahitra tongotra ao ilany koa miaraka amin'le satro-boninahitra eto tany zay zany le atao hoe fiazakazahana bancal any ka tsy mandely izy fa lasa misatra zay zany anankiray ihany koa hoe petsaka ny mahatonga ny satana manana vahana dia mandona anao izy inona ny zavatra andomana ianao voalohany indrindra paritaka be dia be ny karazana fampianarana mikoriana amin'izao andro farana izao dia ohatra malinanao daholo izay hitanao ohatra ny heverinao hoe tsara daholo ohatra ny heverinao tsara dia lasy ianao mieritreritra hoe aiza ny avantage eo kokoa miaraka amin'ny tompo tsisy an'izany hoe avantage eo fa miaraka amin'ny tompo dia hoe aiza no mahatonga androso any amin'ny fahatanterahana aiza matoka ny fahamasina koa voatanjona tsara sao kosa dia miazakazaka any amin'le aitraitra-pivavahana zany iny moa dia ataon'ny Paoly mihitsy hoe fivavahana amin'ny anjely ny anjely tsina tsy azo hivavahana ny anjely mpanompo atao manompo iraka fotsiny ataon'ny tompo an'ireny fa tsy hivavahana fa lasa mamorona zavatra
be dehibe zany ny olona mba ahafahany mihevo tena hoe tia ny andrasaka an' Jesosy alohako anompo ohatra ny Arona io ohatra ny Arona hoe rehefa le vakitsika matetika iny le hoe rehefa hitandrareo fa ela loatra Mosesy dia teren'ny olona Arona anao an'le omby lahy volamena io dia image amin'izao andro faran'izao samy mieritreritra hoe mbola hely Jesosy dia alohantsika amorona le Andriamanitra eto an-tany averiko indray mandeha ela loatra Jesosy ny tonga dia alohantsika amorona Andriamanitra eto an-tany zany hoe le zavatra mahafinaritra antsika zay le dia hoe Timothée 4:3 hoe amin'ny hoavy ny fotoana moa izy zay tsy azakan'ny olona intsony ny fampianarana tsisy lema fa mitady mpampianatra araky ny filany zany hoe ny zavatra mahafinaritra azy dia ela loatra za efa ao anatin'ny fahoriana nefa efa hoe miara-miaritra amiko tahaka ny miaramila Kristy efa be loatra le faharetako eto amin'izao fiainana zao fa aleo aloha sady mba mivavaka ihany une partie no mba mitsindro an'le tantany ihany une partie dia lasa bankaly le nositsika ka izay zavatra zay lasa Andriamanitra Arona zany lasa Andriamanitra namboarina zany voatery tsy maintsy hidiran'ny olona noho n'le fahelan'ny fotoana zay zany anankiray mahatonga ny fiazakazahana mitsoka na ozy mantsi anareo hoe anoro-ny secret zany i Paoly hoe secret voalohany dia tsy mieritreritra ny zavatra efa azo izy hoe za moa efa voadio za moa efa milala-pamonjena satria i Paoly ihany koa no teny amin'ny Romanina 4:7 milaza hoe atao ahoana intsony ozy izy ny fanantenana an'izay efa hita famonjena efa hita famonjena ozy izy zay mbola tsy hita no antenaina fa tsy ny famonjena efa hita dia zay zavatra zay zany anankiray ozy le resaka hoe iny zany le hoe ny miara-miazakazaka aminao Satana inona ihany koa ny secret tenenin'ny Paoly secret anankiray tenenin'ny Paoly ary tena mahazo antsika kristianina dia efa nianarantsika tamin'ny farany iny le hoe torimaso-panahy torimaso-panahy zany dia inona natao hoe torimaso-panahy rehefa mamevahana ny nofo ianao dia matory zay mifanahy rehefa tsy velona amin'ny fanahy ianao dia ny nofo zay no baiko anao rehefa tsy mahazo vahana amin'ny fanahinao dia ny nofo zay no mitondra anao nandeha zay indray mandeha nitondra tomobile nandeha GPS tsy hoe nandeha GPS moa zany fa atao hoe efa haitsenjery le lalana fa rehefa mivarindresaka dia tsy tokony mbola hivily amin'le tournant dia lasa le amin'le tournant tsy izy zay le hoe oentin'ny nofo ahako fa le GPS le tenako za rehefa mahafantatra hoe le lalana ary tokony izy fa le nofo mandeha ho azy dia mivilo azy le tanana ohatr'izay zany rehefa matory ampatoritsika le fanan'Andriamanitra dia lasa le nofo no mitondra antsika dia mitondra antsika makany amin'ny fahaverezana iny le volazantsika le hoe ohabolana 16:25 dia le milaza hoe ny olona mieritreritra ny lalano mahitsy ka anjojo izy mivarina ho any amin'ny fahaverezana ary zay zavatra zay zany no fiazakazahana isika ozy izy miazakazaha toy izany koa fa ngamola izy voatery hazakazaka ngamola izy tsy efa hoe mipetraka amina toerana anankiray zay efa tsy tokony hiazakazaka intsony satria izasy ianao efa manana ny sordalana anankiray efa napetraka Andriamanitra tadio tsara hoe ozy izy ny Efesiana 4:10 asany itsika voaforona ao am' Jesosy Kristy tompo mba anao ny asa tsara sy andehanantsika eo aminy andehanantsika amin'le tenin'Andriamanitra mba hatonga antsika andeha ary le fiazakazahana tadidio tsara Jesosy Kristy no ny teny an'izao teny zao hoe Matthieu 4:12 hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ozy ka mandraka ankehitriny dia ifandrombahana ny fanjakan'ny lanitra ary ny mpandrombaka dia maka azy inona ankeriny rehefa le miaka-ankeriny zany tadidio tsara ohatra n'ireny baolina basket reny ianao sy ny adversaire anao tsisy an'izany hoe le adversaire tonga dia manolotra hoe ty andana vonoiny baolina fa ianao no maka an'iny ankeriny ohatr'izay koa mpanao rugby ray voan-tsaina tsy maintsy maka-ankeriny ianao iza zany le adversaire anao le satana no adversaire anao mandritry ny fiazakazahanao ety an-tany ary io satana io tadidio tsara fa kinga be io tsy hoe fa miezaka voninahitra azy fa ny satana zavatra miezaky ny andavo anao amin'ny isan'andronandro vao mifomaraina ianao dia efa takona ny masonao mba tsy hivavaka rehefa mifomaraina ianao dia efa iny ianao dia efa zavatra mety hatonga anao tsy hanana habitude intsony amin'ny fandraisanao amin'Andriamanitra no tedaviny ataony aminao
dia osytsika hoe fiazakazahana tsy maitsy miazakazaka kavy ny kristianina ary no heveriko hoe efa vita dia Andriamanitra manao ny ambiny tsy isy an'izany hoe ny Andriamanitra manao ny ambiny satria hoe efa nandrain'i Jesosy dia ny Andriamanitra ny ambiny tsy isy an'izay fa ianao mbola mifandrombaka mbola mandeha mafy satria misy ady ao raha tsy izay Jesosy tsy nitenany amin'ny apokalipsisy 7:5 milaza hoe zay maharesy ozy izy dia tsy amin'ny mafy fa ny anarany amin'ny bokyny fiainana zay maharesy satria misy fandrombahana ao ianao zany mety voarombaka ary io dia le mahatonga an'le hoe matetika le nofinao maharesy an'le maharesy baolina ny tenanao zany hoe voasarika ny nofinao ianao dia tafiala marina hoe Jesosy Kristy no tenany amin'ny Jaona 10:9-20 ka hatramin'ny 7:20 milaza hoe izaho mihazo fiainana ary tsisy marombaka zay ao am-pelantanako fa izy kosa tsy niteny hoe zay te hitsoka eo am-pelantanako za tsy avelako mihitsy fa tsy tena protégeko tsy ala eo izy non tsisy an'izay fa mbola libre arbitre foana hoe eo ianao ka rehefa resin'le nofinao ianao zay mahatonga an'le hoe mandehana araky ny fanahy dia tsy hatateraka ny nofo ianao amin'izay voaprotégé foana ianao satria mifanaraka en parallèle ny direction'Andriamanitra ny direction anao dia inona koa ny zavatra hoe mahatonga ny fiazakazahan'ny kristianina zany lasa mikatso ny fiazakazahan'ny kristianina satria ozytsika teo hoe ny satana foana ny mahatonga an'le freinage araka le Galatiana 5:7-8 teo iny zany hoe inona ny zavatra tena hoe courant ampiasain'ny satana inona ny zavatra courant tena ampiasainy amin'ny fiainanao andavanandro tsika rehefa namaky ny Lioka 2:20 dia milaza an'le hoe mitandeha mozy izy ianareo sao dia vesarin'ny fiainana na vesarin'ny fisotrotoaka ny olona rehefa atao hoe misotrotoaka ao anaty baiboly dia ny olona rehefa ao anatin'ny atao hoe fahamezinana maizina izy maizina amin'ny fiainany dia mamo zay mamozy izy ny Tesalonisianina 5:5-8 izay hoe zay matory dia matory amin'ny alina zay mamo izy dia mamo amin'ny alina zany hoe ao anatin'le fahamahizinana rehefa tafalatsaka ao anatin'le toromasy ny olona anankiray dia lasa manao zavatra zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zay tsy heverintso satria lasa izy ary mieritreritra hoe normalina be le zavatra ataony satria izy mbola mieritreritra aka zany zanak'Andriamanitra fantatro hoe efa voadio tsisy problema ny ataoko io fa ianareo te haninjinenjika eo fa ny anahy tsy io problema ny zavatra adin'ny olona indraindray dia zao hoe isika raha zanak'Andriamanitra zany dia tokony efa madio ny fomba fijerintsika ahoana le hoe madio ny fomba fijerintsika iny le mahatonga ny hoe tsika ve mbola afaka manota toy ny fanaon'izao tontolo zao satria zasy ianao zany zay anisany sakana dia be deaibe ny fampianarana mikoriana milaza hoe ny ota ataonao raha afakapitsy efa voadia teo amin'ny rahan'i Jesosy fa vitany teo amin'ny hazo fijaliana tsy atao vonoana ny zanak'Andriamanitra mba hahafahanao anota akory fa zanak'Andriamanitra raha vonoana dia namafa ny otanao zay taloha mba hahatonga anao olona virjiny eo anatrehan'Andriamanitra no voadepara indray ny fiarahanao amin'Andriamanitra voafafany eloka rehetrarehetra tao anatin'ny bokyny fiainana ozy izy ny any amin'ny Job voazaitranao ny otako ny fahotako fa rehefa kosa tonga le raha nanadiovana azy dia lasa fotsibotsika ianao fa ianao le fotsibotsika indray tsy midika zany raha pitsa anao anatete maloto ao dia voafafa ho azy tonga dia voafafa automatika tsisy an'izany satria tsika voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe Hébreu 10:5-20 ka hatramin'ny 7:20 dia milaza hoe raha ny manota isika dia tsy misy famelan-keloka azo antao intsony fa fitsarana matahotra satria maninona no nitenenina an'izany Jaona 1:7 dia milaza hoe ny zanak'Andriamanitra no tsy manota satria maninona ny voa anatiny no tsy mahay manota le voa anatinao mihitsy ny tsy mahay manota zay mahatonga anao hoe tsy eo ambanin'ny lalàna intsony ianao rehefa zanak'Andriamanitra zay mahatonga anao hoe tsy elohana intsony ianao satria le fanahy anatinao le fanahy nahatateraka ny lalàna dia zay no fandehany hoe inona zany anisany mahatonga ny freinage dia lasa milalao pentipentiny zao tontolo zao indray le fiazakazahanao variana amin'izao fiainana zao satria zay mihitsy ahoana moa izy raha misy ozy izy
mandany andro amin'ny filalaovana dia tsy ho sarotsoana satroboninahitra izy voalazany 2 Timote 2:5 raha misy milalao miezaka amin'ny filalaovana dia tsy ho sarotsoana satroboninahitra. Tsika zany mila mahony tena amin'ny fiazakazahana. Zay zany no tena hoe tanjona mahatonga an'i Paoly tena milaza mihitsy hoe za efa azoko antoka hozy izy ary milaza mihitsy any amin'ny 2 Timote 4:18 any dia milaza hoe ny tompo ozy izy amin'izao ankehitriny izao dia ny tompo ozy izy anafaka amin'ny asa rahatrehetra ary hitondra any amin'ny fanjakany. Satria maninona izy no mahasamy teny an'izany nahatanteraka n'ilay fiazakazahana izy ary tena nieny tsara an'ilay toromarika amin'ny tenin'Andriamanitra izy nataony premier plan izy ary Jesosy Kristy no milaza azy any amin'ny Apokalipsy 7:10 any dia milaza hoe koa satria ianareo tandrina ny teniko ozy izy amin'ny faharetana izaho kosa hiaro anareo amin'ny fakapana azy izay mahazo ny olona rehetra eny ambonin'ny tany. Zay ny zavatra azony Paoly ary any izy ka ny teny amin'izao ankehitriny izao izy amin'izao sisy izao dia tsisy manahirana intsony satria mitondra ny mariky Jesosy Kristy amin'ny tena koa. Zay zany le tena zava-dehibe azy no nahatonga azy ny teny hoe tsy izaho intsony no velona fa Jesosy no velona tamiko. Izasy ianao zany tena mila an'izay zavatra rehetra zay hoe inona moa no tena tanjona zany dia miady tsara ny finoana satria le finoana ozy tsika rehefa ao anatin'ny torimaso ianao dia ny finoana no atakeny devoly indrindra. Satria rehefa mamaky tsika ny amin'ny Matthieu 7:12 le famonoarana nataon'i Jesosy, tenin'i Jesosy milaza hoe rehefa natory ny olona ozy dia avy ny fahavalo namboly tsy parifary. Amin'ny fotoana ianao zany mametraka ny nofo ambony dia mora andairan'ny Satana, mora ho azy ny mampiditra anao zavatra rehetra negatifa sy ny zavatra rehetra atonga ny fanahinao ho latsaka ambany dia ambany. Dia izay no zavatra izay natonga Jesosy mihitsy milaza hoe fa maninona ianareo izy ny be torimaso ry zareo any amin'ny Matthieu tenenin'ny Petera tany amin'ny Matthieu 4:20 ka hatramin'ny 7:70 dia milaza hoe ho rahareo maninona ianareo izy dia resy tory miareta tory ianareo mba tsy hidira amin'ny fakapanahy. Amin'ny fotoana zany ny olona anankiray malemy ny nofony no matanjaka dia voatery izy zany resy dia azo ny fakapanahy mora fotsiny le Satana foana ny aorianan'izay. Dia inona moa zany ny zavatra lesona tiana atao atongavana amin'izay zavatra izay hoe voalohany indrindra ay ve ty fiandrasana an'i Jesosy ty ka mila zavatra anankitelo le tenenin'i Paoly teo hoe ho an'izay olona tia ny fisehoany. Rehefa tsy tia ny fisehoany tsy manantena amin'ny fiverenany dia tsy mieritreritra mihitsy an'izany rehetrarehetra zany hiazakazaka ninona fa ny fiainana mahafinaritra ty hiady amin'inona satria hoe fandrombaka amin'inona indray ary dia hiady ny tsara ny finoana ahoana koa. Miady tsara ny finoana dia tsy misy afa-tsy hoe miady azahoanao mandrakariva ny andrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Azahoanao mandrakariva ireketan'ny fonao mamikitra ny atao hoe teny zay sorodalana ahafahanao mirosy lalilalina bebe kokoa. Ianareo ozy izy ny tenin'ny Paoly hoe mandrosoa amin'ny finoana masina indrindra. Finoana masina indrindra zany hoe mila degré anao zany mila matura, mila mandroso any amin'ny atao hoe fahalehibiazana hatrany ianao zany fa tsy mijanona intsony amin'le hoe mahazaza satria zaza mora rebirebena fa rehefa tafakatra ambonimbony ianao araka voalazan'ny Efesianina 4:4 hoe mba tsy ho ailangilan'ny fampianarana maro isan-karazany. Dia zay ny zavatra mahatonga antsika zany hoe mila mifantoka tsara hoe inona tokoa moa zany ny mobilako, inona tokoa ny tena hoe daonako amin'ity zavatra ity. Dia fiazakazahana zany ataoko miara-miazakazaka amiko Satana mila fantatra izay ary efa misy zavatra manjohanao dia tadio tsara fa Satana ny ao ambadik'izay satria izay le hoe raha misy ozy izy ianareo izay niazakazaka tsara teo izany nampijanona anao ozy izy avy amin'ilay ratsy zany fitaomana izany tadio tsara zany fa rehefa mafana ianao satria zasy ianao dia nitenenin'ny Paoly hoe Romanina 12:1-20 dia milaza hoe aoka ianareo afana amin'ny fanompoana, aoka afana amin'ny fanompoana ny dikan'izay dia isan'andro ianao zany mila manolotra ny tenanao. Romanina 12 atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona ho masina zany hoe na ny fandehananao dia tokony ho masina, ny tananao dia tokony ny famasinana ny vava tenenao famasinana foana. Zay zany le hoe ny tenanareo atoloro ho masina fanatitra isan'andro dia
tsika zany a be dia be mihitsy ny zavatra hoe zavatra mety ho sakana mozy ahako ary mila mafana izasy ianao amin'ilay fanompoana satria inona moa mahatonga ny olona hoe mafana sy mangatsiaka rehefa atao hoe mafana ianao dia mandroso be mihitsy le ara-panahinao no tena mandroso zany hoe efa milatsaka le ara-nofonao fa hita mihitsy hoe misongadina ny ara-panahy rehefa raisina ohatra dia rehefa mandritry ny andeha ataoko hoe raisiko exemple concret fotsiny zany hoe zavatra hitanao andavanandro hoe amin'ny fotoana ianao mety misy zavatra mahasorenanao amin'olona anankiray dia eo zany no lalananao hoe tena mbola manjaka ve ny nofinao sa ny fanahinao ny olona ara-panahy zany dia tokony ozy zay no tokony ho izy hoe mahay mandefitra mahay mifamela satria zay no zavatra tsy maintsy matetika voatentsika foana zany le hoe Galatiana 5:2-4 ny vokatry ny fanahy dia ny fanemem-panahy dia ny fitiavana sy ny karazany haitsika zay fa le mampiasa zany tsy tafavoaka fa ny tena tiany Paoly olazaina amin'iny dia zao hoe isika Korintiana 1:5-7 haitsika tsenjery Korintiana 1:5-7 dia milaza hoe Clément antsika ny ananantsika ady amin'ny namantsika tsy alao ve izy mandefitra ny tsirariny tsy alao ve mandefitra amin'ny tsirariny mbola nampinikadoha koa hoe alao zazabodo amin'ny fankalana fa kosa olona lehibe amin'ny fahalalana mbola nampiny ihany koa hoe ianareo ve ozy izy zay ozy izy tsy alao ve ozy izy ny mimaty isan'andro zany hoe mba hivoahan'izay hoe fitiavana sy ny fahalemem-panahy dia zay le vao nytenen'ny ranabavy teo hoe maty isan'andro tena hita zany fandrosoana ara-panahy mihitsy le hoe fahafatesana isan'andro Paoly arake teny an'izany Korintiana 1:5-7 Korintiana 1 Corinthiens 15:31 dia milaza hoe maty isan'andro amin'ny Kristy zany hoe maty na dia milevina ary ny toetrana ivelany mialevina zany hoe le mahizy anazy zany mimaty dia mitombo kosa ny toetrana ao anatiny voalaza 2 Corinthiens 4:16 na dia milevina ny toetrana ivelany mitombo kosa ny toetrana ao anatiny zay izy le miteny an'le hoe maty foana isan'andro dia izay zany mila ananantsika mila ianarantsika satria tsy mahamenatra zany satria izy mihitsy no teny hoe manahafa ianareo manahafa iny be dia be intelo zao ny efa fantatra hoe itenenana an'izany ao anatin'io Korintiana io intelo izy teny manahafa ianareo mananatra anareo mihitsy izy manahafa ianareo satria tsika efa nianatra an'izany dia mandeha hoe ina moa tena lakilehany ihany koa dia hoe ny fandefirany le Korintiana 1:4-7 hoe ny zimbazimbany izay dia misaotra tenenina mafy izay dia mamaly teny mora zany zavatra anisany hoe qualité tokony ianarana nefa mbola ezaka zany raha tsy fanan'Andriamanitra mihitsy no tena manery an'le nofontsika ary tsy afaka ny irerehan'izany no tena hoe efa vitako zany fa tsy maintsy mandeha processus io fa tsy misy zavatra hoe avy dia vitantsika indray mandeha dia zany no atao hoe fiazakazahana tsy tafiditra ao anatin'le atao kriteran'olona mpiazakazaka zasy ianao raha tsy ireo zavatra ireo ny hita ireo zavatra anankitelo ireo no hita vao fantatra hoe tena ao anatin'ny fiazakazahana marina ve izaho ataoko résumé le izy amaranantsika azy dia hoe ny atao hoe fiazakazahana dia ny olona miambina ary mitombo ara-panahy mitombo amin'ny atao hoe famatorana ara-panahy tsy mijanona zaza ara-pinoana eo foana izy eo am-piandrasana Jesosy dia aloha mijanona zaza eo ihany fa tokony tombo satria ny fiancé tokony olona ataoko hoe mitovy natiora zany ny olona miafaka miaraka tsy hoe andeha ataoko hoe raha misy olombelona anankiray aka fiancé dia manambady mety hisy biby izy ohatrany tsy possible zany hoe tapan'le olona anankiray hovadiny soavaly dia ny tapany olona tsy hanao an'izay mihitsy fa samy olona ny andeha hifanambady hifanao fiancé dia ohatr'izay koa Jesosy mila mitovy zay le hoe même stature en Christ ianao vao valable zany ianao tena hoe anananao tokoa le critère itediavan'Andriamanitra anao hoe io le tena vinatoko io le Andriamanitra raintsika io le vinatoko ka tsy fantatro zasy ianao hoe tratrantsika ve zay satria io le tenin'ny Paoly zay maniry ny fisehony
dia tokony anao oatra azy zany hoe manadino ny zavatra tany aloha fa miazakazaka hatratrarako ny zavatra ao arina. Ary faharoa manarak'izay dia efa niady tsara dia ny finoana, zany hoe isan'andro ve ianao tena midefendre an'le finoana satria tadio tsara fa isaka amin'ny ao an'tao fiazakazahana any Hébreu 12:1 any, Hébreu 12:1 any dia milaza an'izao hoe manana vavolombelona maro toy ny rahona isika izy ka mitandrema fa no ny ota zay mora malavo atsika. Lasa vakiko mihitsy fa mahafinaritra be le tenin'Andriamanitra io, lasa vakiko mihitsy fa lava loatra izy mantsy dia manjary lasa misy adino fa vakiko vetivety. Hébreu 12:1 koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina atsika toy ny rahona dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika. Inona le mitambesatra amintsika dia le momba ny fiainana. Tambesariny zao vesatry ny fiainana rehetrarehetra zao mila mavantsika zany satria lasa mijanona premier plan eo amin'ny fiazakazahanao zay dia ohatrany hoe misy atleta anankiray miazakazaka miaraka amin'ny sakosiny tokony napetraka ny tery amin'ny tribune noentiny miazakazaka dia gaga ny olona efa ataony iny lasa mifrainina lozany hafa izy. Dia zay zavatra zany mampitambesatra atsika dia le zavatry ny fiainana izao satria zay teneniko anareo teo hoe fa manina le fiazakazahana no indraindray tsika repitra dia rehefa repitra zasy anao dia mila le hitanao alaifisaraintsaina le miazakazaka le olona dia efa tady ho safotra dia memoramora dia taminy mba mimpanohana azy mba mandenandena rano fa tsika kosa izy ampanohana antsika. Jehova mpanohana antsika satria Isaia 27:3 dia milaza an'izao, Isaia 27:3 dia milaza an'izao isaky ny indray mpimasy no andemako azy mandena mba hampangatsiatsika azy sao misy animba izy satria ny an-dalana ianao mety misy mandona dia misy mitazona ianao dia vizana foana ianao satria le mitazona anao dia ny zavatra n'izao fiainana izao mitazona anao dia ny tompo io dia ny teny mihitsy ny raintsika hoe izaho izy dia mandena azy isan'andronandro sao misy manimba andro amanalina. Dia toy izy teo hoe marobe toy ny rahona izy manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika dia ninona ihany koa mba ny ota izay malaky mahazo atsika. Aoka isika izy azakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo alohantsika izao. Zany hoe misy but matoa ianao napetraka atao amin'ny lohanany impistiny dia misy zany ny atao hoe loka ao aloha ao fa tsy misy an'izany olona hoe miazakazaka dia tsy manino na tsy azoko ary dia fatiatoka ray lavaka satria namana efa voafahavetrana eo koa ny anarana rehefa tonga ry alohaloha ary satria re na tiantsika na tsy tiantsika dia le satana mahay manamaloka zany manamaloka an'le trajet anao. Dia io zany ny tenenina tsara mihitsy ny fiazakazahana filokana napetraka eo anoloana antsika izao. Dia rehefa amin'ny fotoana zany zasy ianao tena hoe tsapantsika an'izay dia le tenin'Andriamanitra satria inona no teneniny amin'ny 2 mijery izy an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Zany hoe inona ny tiana tenenina an'izany mijery an'le tenin'Andriamanitra ary zay mahatonga Kolosiana 4:12 hoe aoka ny tenin'ny Kristy no toetra betsaka ao anatinareo satria le tenin'Andriamanitra foana no entinao manakifika ny asa maizina satria tsika tsy miady amin'ny nofamandrà fa amin'ny heriny araka ny Efesianina 6:12 ny heriny fanaratseny amin'ny rivotra. Dia zay mahatonga ny Jesosy nampianatra antsika natao modely mihitsy any amin'ny Lioka 4:1-5 hoe rehefa taminy satana manakatsaka anazy tany amin'ny lalana zay ho alehany dia tenin'Andriamanitra foana ny avoakany satria ao anatiny tsy izy akory lazaiko marina aminareo izy tsy izy manino izy tsy mba teny hoy Jehova hoy lazaiko marina aminareo satria izy le teny. Dia zay no mahatonga antsika mila mahafantatra tsara zany hoe inona ny lakle dia tenenitsika teo zany hoe zay zany le karazana telo tokony ho ananantsika dia izay le mahatonga ny hoe niady tsara ny finoana io le ahafahantsika mino ny finoana ozytsika dia avy amin'ny inona le Romanina 10:17 avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Dia zay no mahatonga an'izay zavatra rehetra zay dia voninahitra ao an'Andriamanitra ho antsika ihany kosa ny fiadanana. Misaotranao zay Andriamanitra rainay io niteny taminay tokoa ianao ary mampatsiahy anay isan'andro isan'andro ny tokony ataonay. Marina tokoa fa ao anatin'ny andro farany izay ary be dia be sakana be dia be ny karazana
eritreritra le farisatana mba hampandavo anay amin'ny lafiny maro amin'ny fiainanay andavanandro aza kanefa mahatoky izay fa matoa ianao miteny aminay dia tianao ny anitsy anay, tianao ihany koa ny mbola ahafahanay manana hery vaovao entina indray miazakazaka amin'izao andro faran'izao dia misaotra anao indrindra izay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.